Misedra olana goavana amin'izao fotoanan'ny Covid-19 izao, ireo ray aman-dreny manana zaza autista na zaza hafakely, sy ireo ray aman-dreny manan-janaka manana fahasembanana. Amin'ny fiainana andavanandro dia mila fanaraha-maso entitra ireo zaza ireo. Mitaky fandraisan-tanana manokana ihany koa, indrindra amin'izao valana aretina izao, saingy tsy hita izay tosika avy amin'ny fanjakana ho an'ireo ray aman-dreny ireo. Izahay tsy mangataka vola tompoko. Izahay tompoko tsy mangataka fiantrana fa zo no angatahanay satria marihana fa eto Madagasikara tsy misy mihintsy ny tohana ho an'ny ray aman-dreny ny olona manana fahasembanana, anisan'izany ny olona autiste, fa tena miady irery izahay ary ny zavatra niazahanay taminatin'ny taona maro, misy 5 taona 1 taona vao mahay miteny le zaza, very tao anatin'ny 9 bolana. Tena ilain'ny zanakay manao routine. Marihana fa ny olona autiste dia manana an'izay hoe misy zavatra tsy maintsy ataony isan'andro. Raha ohatra ka manikany amin'ny dadabeany sy bebeany izy isan'andro ka tsy vitan'izay dia eo no miteraka an'ilay fahasarotana, izany hoe mihamasika le olona, lasa mamono tena le zaza, lasa manimba tena le zaza, lasa mamono ny hafa le zaza ary miaratsy ny toe-pahasalamany. Ho fanamafisana io antso io dia misy ny hetsika fanangonana sonia izay ataon'ireo ray aman-dreny. Nisy ny pétition, izany hoe fagnangona sonia nataonay misokatra amin'ny hoan'ny olom-pirenena rehetrarehetra. Omaly izy io no natombokay ary ankehitriny dia efa 500 ny sonia voaray eraka izao tontolo izao. Ankoatran'izay ihany koa dia ho fanajana ny ambaratonga mpahefana rehetrarehetra dia manomboka amin'ny alatsinainy izao dia ho ataonay taratasy manokana mandeha isaky ny ambaratongany izany fangatahana izany. Mety antan'ny olona hoe ahoana ary izany ny ataontsika mba tsy hana ny coronavirus. Dia miteny izahay fa ireo rehetrarehetra fangatahana ireo dia ho atao ao anatin'ny fanajana tanteraka ny tsy fiparitahany valanaretina. Vonona tanteraka amin'ny fikambanan'ny autisme Madagasikara sy ny ray aman-dreny hiresaka amin'ny tompon'andraikitra isam-baratongany hoe inona ilay zavatra tokony atao fa tsy afaka mijanona sy mitazana amin'izao fotsiny tsika satria tena mijaly ny fianakaviana, tena mijaly ny zanakay. Manana sampana sivy misandrahaka eran'ny Madagasikara ny fikambanana autiste Madagasikara. Ny eto Antananarivo dia efa mahery ny 500 ireo ray aman-dreny mpikambana ao.